fifaliana lehibe ho ahy ny manotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny pejy RHEFI. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao, ka ity misy filazana lehibe zay ambarako aminareo ary anotanako anareo isam-batan'olona. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny Alahady 5 ny volana Janoary taona 2022 dia isy fotoana lehibe, tena lehibe indrindra ho tanterahana eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Alahady 5 ny volana Janoary, misy ny fidirana voalohany amin'ny enora, misy fidirana faharoa amin'ny valora, ary misy fidirana fahatelo amin'ny folora. Inona moa zany no atao amin'ny hoandrio? Hitondra tsodrano ho anareo izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, hamonjy fateny ho andreo olona zay ho avy hamonjy an'io fotoan-dehibe io izay mivady amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Raha ny voalazan'ny Baiboly moa no jerena sy ny tantaran'ny tsodrano dia manana ny lanjany lehibe tokoa ny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra, ataona ray aman-dreny am-panahy. Inona fa tena hiantoka ny fiainanareo amin'ny taona vaovao 2022 ny tsodrano zay ataonay ho anareo na ny teny avotsitray ho anareo. No sandrindra dia manentana anareo rehetra ny tenako. Tsy anao ihany zay mahita sy mandray ahy, tsy anao ihany ho avy amin'ny hoandro Alahady 5 volana Janoary taona 2022 fa eto ny ankonanao, eto ny fianakavianao, eto zay olo-patatrao rehetra. Misy fomba fitetsika malagasy hoe ny valala tsy milomandry ambavady. No zany tongava tompoko, tongava averiko indray Alahady 5 volana Janoary taona 2022. Fidirana voalohany manomboka amin'ny 4, fidirana faharoa manomboka amin'ny 5, fidirana fahatelo manomboka amin'ny 10. Ka anjaranao ny misafidy ny amin'ny fotoana sy ny ora mamety anao tompoko. Zay tompoko fa dia miraro fahasoavan'Andriamanitra lehibe ho aminareo tokoa, ary itsibady ane tantaram-piainanareo aorian'io tsodrano lehibe sy teny avotsitra io. Ho amintsika rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Amen. Fifaliana lehibe ho ahy ny manotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny pejy RHEFI. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao, ka ity misy filazana lehibe zay ambarako aminareo ary anotanako anareo isam-batan'olona. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny Alahady 5 ny volana Janoary taona 2022 dia isy fotoana lehibe, tena lehibe indrindra ho tanterahana eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Alahady 5 ny volana Janoary, misy ny fidirana voalohany amin'ny enora, misy fidirana faharoa amin'ny valora, ary misy fidirana fahatelo amin'ny folora. Inona moa zany no atao amin'ny hoandrio? Hitondra tsodrano ho anareo izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, hamonjy fateny ho andreo olona zay ho avy hamonjy an'io fotoan-dehibe io izay mivady amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Raha ny voalazan'ny Baiboly moa no jerena sy ny tantaran'ny tsodrano dia manana ny lanjany lehibe tokoa ny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra, ataona ray aman-dreny am-panahy. Inona fa tena hiantoka ny fiainanareo amin'ny taona vaovao 2022 ny tsodrano zay ataonay ho anareo na ny teny
avotsitray ho anareo. No sandrindra dia manentana anareo rehetra ny tenako. Tsy anao ihany zay mahita sy mandre ahy, tsy anao ihany no avy amin'io andro Alahady 5 volana Janoary taona 2024 fa eto ny ankonanao, eto ny fianakavianao, eto zay olo-patatrao rehetra. Misy fomba fitetsika malagasy hoe ny valala tsy milomandry ambavady. Noho zany tongava tompoko, tongava averiko indray Alahady 5 volana Janoary ho azy. Maninona moa isika no misaotra an'Andriamanitra? Misaotra azy isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao ka nataony natratra ny andro androany zay Alahady farany amin'ity taona 2024 ity. Alahady anaovantsika fampompivavahana eto amin'ity toerana ity. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika satria azo antoka fa raha amintsika ny finoana 2 andro mialona marana taona ny tsiraray avy amintsika dia anehoan'Andriamanitra fa tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mandresy. Finoana no anaiketsika fa tsy maintsy mandresy isika. Tsika tsy olo zao tontolo zao na jentilisa na olona jentilisa fa olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Miatsokantoka dia hoe Andriamanitra mandray atanana antsika. Dia izay nambara tamintsika teto nandritry ny taona tamin'ny volana ambony iny hoe andresy isika amin'ity farantaona ity dia arabaka teny andresy ianao. Rariny raha hisaotra an'Andriamanitra isika. Ndao hiteka mafy ary isika rehetra. Ndao hiteka mafy tompoko. Raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, saty zany ve. Alleluia. Manaraka izany arabaina avokoa ianareo rehetra tonga eto. Andeontsika nompo an'Andriamanitra fotsika androany. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay ny tokantrano manaraka izao fampompivavahana izao. Hoy aho hoe zay ho ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho ataony aminareo any. Androany isy olona marary ho sitrana eto. Ianareo any tokantrano ihany koa zay marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Androany isy olona hitombo finoana eto ka hita fandraisana tokoa. Ianareo izay ny tokantrano any dia hitombo finoana ihany koa dia hita fandraisana amin'ity taona ity. Ary anisa tena mampahery be ambarako avy hatrany androany fa taona tsara indrindra ho antsika io taona vaovao io. Zay lazay ny olona ambadibadika any aloha izy laza fa isika maha olon'Andriamanitra antsika finoana no anaiketsika an'izay tena loka vavampanimpon'Andriamanitra zay hoe tsara indrindra ho antsika io taona io. Tsara indrindra ho antsika io taona io. Tsy ampozinao mihitsy ary tsy takatra ny sainao ny zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao. Amen. Amen. Ho fisaorantsian'Andriamanitra satria tsara ho antsika io taona io hiteka mafy dia mafy isika. Andeontsika hitsangana hivavaka ara-metraka ny fotoan'androany ity eo an-tanan'ny tompo. Ry Tompoandriamanitra ranay masina, ranay malala, ranay izay ny an-danitra, omena voninahitra any anao anio ampitso ary mandrakizay. Ary ho tahina manokana izao fampompivavahana izay hitondranao anay androany izao. Ka ny rehetra aminay tonga eto dia hita fa miasa eto anao. Ary na dia ranamanay any tokantrano azy dia hita sy atsapa ihany koa fa miasa eo aminy anao. Koa dia misaotra sy mankasitraka anao zahay ry Andriamanitra io. Omena voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao. Misaotra ray malala. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Epitsakanay ihany isika andray ny mpitarika atsika ho amin'ny fiderana amin'ny fiafantanana tompoko. Atavy mafy ny te-tananao voninahitran'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fiadanana ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto androany. Fiadanan'Andriamanitra ihany koa dia ho aminao izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao any amin'ny tokantrano misy anao any. Androany ny Alahady farany amin'ity taona ity.
ny taona no mifarana fa ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mbola tsy tapitra. Amen. Teto Jesosy nanomboka tamin'ny volana janvier 2024 mbola eto Jesosy miaraka amintsika androany satria izy ilay Andriamanitra matoky amin'ny teniny hoe naiza aingona androna telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho izy izy. Mbola tsy niovy izany. Raha nampanantenanao Jesosy hoe ho tahiny ianao amin'ity taona ity dia ho tahiny ianao izany. Raha nampanantenanao Jesosy hoe ho mpandresy ianao mandrapitapitra ity taona ity dia ho mpandresy ianao izany. Amen. Ka andaontsika ite-tanana mafy ho an'i Jesosy. Dia andao arahantsika orakoraka mafy dia mafy izany. Alleluia. Ho fiderano, ho fenotsika fiderano izao fotoana izao a. Ho fenotsika fiderano izao fotoana izao, ho famezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Fiderana kuchkuchka yarana zwane oye Ifalina spira budna nefasikle kwani oye Fiderana kuchkuchka yarana zwane oye oye oye
Izay fanatitra fankasitrana eo anivony fiderana enononoranay fonay feno fisaorana eo anivony fiderana no avy manatitra izay fanatitra fankasitrana eo anivony fiderana eno anoloranay fonay feno fisaorana pave izao ideranao pave Tsika dia ho an'i Jesosy irery ihany zany noho ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainanao
noho ny mahandriamanitra azy, noho ny mahandriamanitra fitiavana, fahatsarana sy ny sisa momba azy, dia tokony hidery isan'andro isan'andro sika. Andao mba lasandratsika amin'i Jesosy ny fiderana androany. Satria ianao nampandresy anay, ianao mbola mametraka finoana aty anatinay, hoe izahay dia olona natao andresy amin'ny adinay rehetra, ka raiso ny fiderana izay asandratra ianao. Anao lidera.
an'izany ankoatranao Jesosy. Mandrakizay ny fiandriananao. raha mbola misy mafony zany nytehaka omeo an'Andriamanitra, omeo an'Andriamanitra nytehaka mirefitrefitra satria Andriamanitra mendrika anody araina, mendrika no ankalazaina izy. Samia makantoerantsika rehetra. Misaotra ny tompo isika fa manana ty fotoanandroany ety hiarantsika manompo ny tompo eto amin'ny toerana ety. Amen na amen na. Amin'izao fotoan'izao tsika dia andao iomakomana andreny ny tenin'Andriamanitra, andreny ny afatra spesial farantaona ho vatsy ho antsika melony amarantsika ny taona afaka ny 2 andro, ary vatsy ho antsika itsika mandray ny taona vaovao 520. Amen. Raha vonina ianao angolatsofina iany tenin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ny andray an'izany amin'ny fonao rehetra ry havana malala ho asehon'Andriamanitra miariary fa tena azo tokoa ianao. Ahita ny voninay iny ianao, andao mbola tehaka mafianitsika rehetra. Amen. Andao tsika hivavaka ary ametraka vetrany ny afatra zay entina eto zao, mba tena hoe afatra spesial ho antsika amin'izao farantaona izao sy afatra spesial ho itsika mandray ny taona vaovao. Apetrao eo amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay fa afaka miaraka mivavaka amin'ity androany ety. Miaraka mivavaka izahay ka dia mitenena aminay ianao androany mba ho vatsy ho anay ny teninao melony amarananay ny taona 420. Ary nonay fa hitondra zavatra magaga eo amin'ny fiainanay ny teninao, satria amin'ny alalan'ny teninao amaranao aminay dia hitombo ny finoanay, atanjaka ny finoanay ary hiasa eo amin'ny rehetra zay manana finoana tokoa ianao. Ary zany teninao zany ihany koa no vatsy entinay miomana andray ny taona vaovao 520 afaka andro vitsivitsy. Iantoka fiainanay mandritry ny taona ny teninao zay ambara eto, koa dia miasay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao ary miasay ianao eo amin'ny rehetra manatrika an'izao fotoan-dehibe izao. Misaotra ry Andriamanitra eo fa miaino any an-danitra tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Iarahantsika manao ilay hira hoe ry fanay-panazava andiny voalohany ihany dia horaintsika ny mpanompon'ny Andriamanitra pasteur Andriamidona antry ny fo Jean Aimé no hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika amin'ity androandroany ity. Ny mpitarika fiderana kosa aka ny toerany rehefa avy eo. Akipimy masinao ry fanam-panazava miandrandranao zahay. Raintsika vetrany mpanompon'ny Andriamanitra mitehaka ianareo kosa afaka makatoerana.
dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ity fotoana androany ity no ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola afaka tafahoana somatsara eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao sika ary afaka mbola mifakahita ihany koa ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana izany any tokatrano any. Manonona sy mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra izay efa nataony nandritra ny taona 420 izay mbola irariana amintsika rehetra hoe ao anatin'ny 2 andro dia mbola misy zavatra mahagaga tsy ho takatry ny saina, mbola tsy niditra tao anatin'ny sainao, mbola sy ny sainsainao akory, mbola zavatra rehetrarehetinao akory kanefa dia ataon'Andriamanitra tanteraka ho an'izay rehetra mino izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ny amin'ny ray aman-dreny dia Andriana Varavelona Adolphe Mivady mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto izay saorana mitombo fa amin'ny taona 520 dia ahitany Madame Daniel mpanompon'Andriamanitra lehibe ijoro eto ianao hitona ny afatr'Andriamanitra maminany aminao sady aho hitarika fotoana eto izy amin'izany fotoana izany. Nanao izay ho hafa ny Satana, ny amono, ny andringa, ny anala baraka. Fa zao ny ambarako aminao, hitsangana eto izy amin'ny 520. Ahita azy ny masonao, andre azy ny sofinao, fahasoavana be ho raisinao amin'ny alalany. Tsy mahenteka sorakoraka mafy efa vita ny vavaka, zavatra goavana no ataon'Andriamanitra amin'ity farany taona ity. Nietrehitra dia lasa ny saiko nandinika satria raha vao nanomboka ny voalohan'ny volana décembre dia niantso nitsangana teto Andriamanitra. Atao anatin'izany dia nametraka teny tatao-poko Andriamanitra ho an'ny fiangonana fa ity taona ity dia taona hanomezan'Andriamanitra voninahitra ny fiangonana. Ary tao anatin'izany no nanambarako fa tsy voatery hividy ianao fa Andriamanitra anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao. Ny tiana ambara sy lazaina amin'izany dia hoe tsy miakina amin'ny fahaizanao, tsy miakina amin'ny fahalalanao, tsy miakina amin'ny volanao, fa zao hoe Andriamanitra no hanefa izany rehetrarehetra izany. Ary eto dia milaza aminao androany ny Alahady farany amin'ity taona ity mbola manamafy aminao fa tsy voatery hividy ianao fa tsy maintsy hiova ny fiainanao. Raisika avy hatrany ny afatry ny tompo amin'ny Romanina 9:20. Mazava ny voasoratra zao ny tenin'Andriamanitra hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara miasa aso ho an'izay tia an'Andriamanitra. Na eny filazana angamba ianao tamin'ny tapany voalohany teo ny amin'ny kasika manokana izay etiko hijoroana vavolombelona aminao, indraindray mazy dia alay-panahy ny olona ary tonga amin'ny antsoina mihitsy aza hoe fanenjehana izany. Rehefa mba nandreny sofiny, mba nahita ny masony, ka nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray narary tratry ny aretiny dia mandeha ny fanenjehana rehetrarehetra hoe fa aiza ny finoana fa ianareo nge ny vavaka ho an'ny marary fa ianareo tokony tsy marary mihitsy. Rehefa mba misy zavatra mandalo amin'ny fiainana dia manomboka misy tangan-javatra tahaka izany. Inona moa ny anton'izany? Noho ny tsy fahalalan'ny olona ny atao hoe fiainana. Ny fiainana dia ambara amintsika indrindra le hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Izay mihitsy moa no anisan'ny lohahevitra resatsika androany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra.
matoresahana le hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia misy ny fiainana miaraka amin'ny devoly. Afaka misafidy ny olona, afaka mieritreritra ny olona, ary afaka manao izay tiany ataony ny olona hoe isafidy hiaraka amin'Andriamanitra izy sa isafidy hiaraka amin'ny devoly izy. Hoentinao aiza io fiainanao io? Fa raha ny fiainana miaraka amin'ny devoly aloha nampahafantarina antsika dia tsy miova ny ao, tsy miova ny ao, tsy miova. Fa isan'andro dia mangidy, maraina mangidy, atoandro mangidy, hariva mangidy. Zay miala amin'ilay mangidy ka mba miova kely dia marikivy, maraina marikivy, atoandro marikivy, hariva marikivy. Zay le fiainana miaraka amin'ny devoly. Fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tonga dia mamaly ianao ngamba manao hoe mamy, mamy. Oka aloha. Zay mihitsy le mahavoa atsika. Ataovy mamy be foana, na dia efa ataovy mamy, ampisy siramamy. Mamy, fa ilay fisaretsaina hoe isan'andro ianao, latsinainy mamy, talata mamy, larobia mamy, alakamisy mamy, 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 mandritra ny taona mamy foana no haninao. Anahoana ny fiafaranao? Tanao, zay no natonga ny tena azy amin'ny tehaka aloha, satria tsy tian'Andriamanitra harary ianao. Fa ny fiainana, ny atao hoe fiainana dia mifangaro ao ny mamy sy ny mangidy. Ary tsy adala mihitsy ny taolo na andro mangidy sy nampianatra ny taranany hoe mba mandraho mangidy. Ary tamin'izany fotoana tsaroko isaky ny alarobia tany am-pianarana dia misy ny fizarana sy fihinanana ny vakinina. Zany hoe ilaina ny mangidy amin'ny fiainana. Fa noho ny tsy fahatakaratsika dia vao manomboka misy zavatra kely mandala, inona ary? Satria tsika efa zatra le mamy foana, mamy foana, dia vao manomboka misy mangidy kely dia manomboka miketrona, dia manomboka manao ratsy tare. Kanefa ny tena fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia ambara amintsika mazava tsara. Misy karazany 7 ao anatin'ny herinandro dia misy andro 7, ary ny fiainana raha ny zava-misy no mba jerenako fohifohy dia misy karazany 7 hoe ma-7, ma-7, ma-7. Zany hoe raha mandray antsoratra anao zany dia asianao hoe ma dia 7. Isan'andro zany misy ma foana ny fiainanao. Voalohany mamy, faharoa mangidy, fahatelo matsatso, fahaefatra masira, fahadimy marikivy, fahaenina mahafaly, fahafito mahasosotra. Mandritra ny herinandro tsy maintsy misy ray amin'ireo fiainanao. Mahafaly dia misy fotoana zay mahatonga sasany teniteny foana, tsy azoko mihitsy anie ty fiainany ty, tsy azoko mihitsy, tsy azoko, raha vavy tsy azoko. Dia inona ny tsy azoko? Ohatrany tsy azoko, tsy azoko. Fa inona le tsy azonao? Zaho arakaraka ny tena hoe nirosoko lalina, nandehanako tena hoe nanompo an'Andriamanitra marina, arakaraka ny tena nizorako tamin'izany. Ohatrany tsy azoko mihitsy. Azonao le tia lazaina amin'ilay hoe tsy azoko. Misy zavatra tsy azo ny atsaina mihitsy, atseritreretiny mihitsy, ary zavatra tsy nandalo tao amin'ny fiainany nandritra ny andro nahavelomany. Manomboka mandalo eo aminy. Satria na ny antony, satria manomboka mitsabo azy Andriamanitra. Manomboka mitsabo le fiainany Andriamanitra. Hatramin'izay hitan'Andriamanitra fa nohaniny hatramin'izay mangidy foana, dia manomboka asian'Andriamanitra mamy ao. Ho an'izay nihinana mamy foana dia manomboka asian'Andriamanitra nangidy tao. Dia ho an'izay sendrany mamy aloha, wow, zany ka vitahina, zany. Fa zay sendrany mangidy, ohatrany takitakiny, ohatrany hoe tsy haiko aloha raha oviana ihany aty ngany, ohatrany hoe voatena hoe dia manomboka kivy, dia manomboka ketsaka ny olona. Aza dino anefa fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy miova, ary ny rafitr'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'ny olona miaraka aminy tsy miova.
ny tanjon'Andriamanitra ary ny programan'Andriamanitra ho an'ny fiainan'ny olona rehetra miaraka aminy. Dia izao no lazainy eo amin'ny Marka 4 manomboka amin'ny 5:30. Hoy izy, ary andray andro efa hariva ny andro, dia hoy izy tamin'ny mpianany, andeha isika hoeny ampita. Zany hoe ny rafitr'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay miaraka aminy dia fiainana tafita. Ho any ampita, tsy maintsy tafita. Halleloia. Tohizana nefa ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nampidiny mpianana vahoaka dia netiny tamin'ny samykely tamin'izao ihany Jesosy. Ary ny samykely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ny anjerazerahan'ny alondrano samykely ka nila feno rano. Ary Jesosy natoro tembody samykely tambony ondana, ary namoa azy izy ireo ka natao tamin'ny mpampianatra eo, tsy mampaninina anao va zao afatesana izao. Ary nyfoy izy dia niteny mafin-drivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Voatsela isika no nankalaza sy nanome voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny fahaterahan Jesosy. Raha nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny krismasy dia nametraka loha-hevitra tatao-poko Andriamanitra nitiasika ny amin'ny krismasy io ny amin'ny hoe ny hery ny fahaterahan Jesosy. Zany hoe ny fahaterahan Jesosy dia misy akony, misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'izany toriteny io mbola ao anatin'ilay mivalan-draha mihitsy aho io. Fa Andriamanitra nametraka tamiko an'izany teny izany hoe misy akony ny fahaterahan Jesosy. Inona ny zavatra nolazainy voalohany? Raha ny 2 no ambara amin'ny 10 dia izao no teny voalohany eo manao hoe aza matahotra. Aza matahotra. Aza matahotra. Zany hoe ny fahaterahan Jesosy dia manala sy mandresy ny tahotra rehetrarehetra. Mbola ao anatin'ilay mivalan-draha mihitsy amin'ny tompo. Dia mety ngamba raha ohatra misy zanako tao nanaty amin'ny fotoana dia mety hiteny izy manao hoe mampahery-teny dada. Satria mafy manjo azy. Satria zao no mahazo azy. Ny olona za tsy niteny tamin'ny olona hoe zao manjo ahy. Tsisy mahafantatra zany, fa ny ankonako ka ny nahafantatry zany. Fa rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra, nanambara zany afatr'Andriamanitra zany ambarako aminao, voavita ny afatr'Andriamanitra, nijanona niaraka tamin'izay ihany koa ny zavatra rehetra. Matoa za mijoreto androany, aza mieritreritra tsony ao rehefa ve zany mbola andeha. Lehilahy efa nitahin'Andriamanitra no sotran'Andriamanitra no mijoro manoloana anao eto io. Fa tsy maintsy mandalo zany satria zany no atao hoe fiainana. Fa ny olana dia ity, rehefa manomboka nanoloka tena ho an'ny tompony olona ka manomboka mandalo zavatra tahakatahaka izany dia manomboka miteny reny manao hoe nariny ny tompo any. Non, tsy nanary anao zany ny tompo. Raha misy marina avy Andriamanitra, nahoana naverany ohatr'izao aho? Fa ny tena marina, zany nangataka tamin'Andriamanitra hoe Jesosy aho. Satria ny teny tamiko ilay mpitsabo anankiray hoe ianao misy an'izao, ianao marary an'izao, misy an'izao, misy an'izao. Tao anatin'izany inona ny zavatra nataoko? Ny vavaka ho an'ny tenako aho. Tsisy nahitsy zany. Ny vavaka ho an'ny tenako aho. Dia mba fantatrao ilay valan-draha dia volo mivoaka reny. Aza mijoreto zao, en forme, ahoana fahitana ho azy? Sotrao ateo aloha. Fa io, za io zao, wow. Za mahatsapa mihitsy tena ho tsara mihitsy azo. Ny antony, fantatro tsara ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao jerevy tsara fa raha ny mpianatra tamin'izany fotoana izany, nampianarin'ny tompo hoe ndao tsika hiaraka. Miaraka amin'ny tompo io ary ny tompo miaraka amin'io tsy hoe ononona amin'ny finoana tahaka izay zao, fa miaraka hitany voamasony mihitsy hoe io ny tompo.
iara-mandeha fa eny ampandehanana mbola misy zavatra mitranga ihany nefa ny tompo ao tsy hoe ny tompo taraiky amin'ny fandriana irem-pivoandrano fa ny samykely efa lasa ty zay ny natonga an'le olana fa ny tompo mbola ao anatin'ilay samykely fa nitrangy zany olana zany nitrangy zany ady izany nitrangy zany problema izany inona ny antony entin'Andriamanitra ilazana ary anamafisana amin'irety mpianatra irety ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy mamy foana zany ifarana nefa zao ny taona raha tao anatin'ny mangity foana ny fiainanao dia zao no lazaiko aminao mikatona miaraka amin'ity taona ity ihany koa ny manjidy rehetrarehetra tao amin'ny fiainanao fa hita amin'ny taona vaovao ianao lazaiko marina aminao hafa mihitsy tsy mandainga ny lehilahin'Andriamanitra raha miteny amintsika ary nanomboka nanao fanambarana sady fa taona tsara ho antsika ny taona 2024 niza milaza manao faminaniana ho an'izany taona izany anazy zany fa ho an'ity fiangonana ity tsara ho antsika iny taona iny fazadino raha ohatra ka mbola ho anatiny le mbola tena misavorivory ianao amin'izao fotoana zao hoe ohatra mbola tsy fantatrao mihitsy hoe nina zany zao ahoana matsatso ny anaty sa be sirany anaty sa ahoana zany samy manany azy mantsy io ny sasany zao mihinany zay matsatso ny sasany ndray tsy maintsy manao bebe sira fa tsy ampy sira ny sasany ndray tsy ampy siramamy samy manana ny toerana misy azy ny tsirairay avy ary izany tsy tokony hifampitsaratsarana mihitsy satria ny fiainanao tsy fiainan'ny hafa ary izany koa tsy azo ianarana ny fiainan'ny olona na chef de groupe aza izy na mpendraikitra aza izy tsy tokony ianarana satria samy manana ny fiainany io ary na ny ianaranareo ary tsy mitovy no zany tsy tokony zay ataon'ny olona no akivy anao hoe zao hoe mba mpivavakato ohatra zao hoe ny ataon'ny olona te mivavaka ry havana anazy zany fa ny ianao afaka no tsara no atren'Andriamanitra afaka no tsara ny ianao fa aza ianarana fiainan'ny olona ny fiainanao ary aza narahana olona ny fiainanao fa raha tonga eto ianao aoka anaraka an'Andriamanitra fa tsy anaraka olona raha manaraka an'izao fandaran'izao ianao dia manetana anao sy mampirisitra anao ihany koa fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra fiainana tsara marina fa mifamaofao ao ny loza mifamaofao ao ny mangidy mifamaofao ao ny masira sisisy fa ny fiafarany ahoana izy le tenin'Andriamanitra zao manana hevitra heverako anareo Jeremia 7:20 zao izy mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza mba anareo hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany Andriamanitra dia tsy mijery ny androany ihany na ny rapitso fa no avy no ray manontolo mihitsy no heverin'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana sy ho amin'ny fahamendrehana zany hoe raha mitaizanao Andriamanitra dia mitaizanao mahatratra amin'ny farany fa tsy mitaizanao matsiro be fotsiny androany dia rapitso voan'ny goty fa mitaizanao Andriamanitra ho vehivavy matanjaka ho lehilahy matanjaka ho mpanome voninahitra azy isan'andro tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra amin'izany maro amintsika ny nanao fangatahana ny vavaka teo anatren'Andriamanitra mandrakity ny androany tsy mifanojo amin'le nieritreretinao ny valim-bavaka tsy tonga arak'ilay saintsainao ny valim-bavaka satria na ny antony tsy zay tianao io tenen kely ny eo akaikinao tsy zay tianao io satria naindray dia mivavaka isika misy zavatra tiantsika tongavana dia amin'iny ny vavahantsika hoe tompo zao baikotsika Andriamanitra mba hanao lay zavatra tiantsika ho tanteraka amin'ny fiainantsika
Ary marina zany, tsy misy olona mivavaka tsy miandrandra valim-bavaka. Fa ao anatin'ny Baiboly tamin'izany fotoana izany dia nisy lehilahy nivavaka tena mpivavaka. Daniela no anarany. Daniela 9. Dia mitantara mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany Daniela zany. Raha amin'ny 1:20 zao dia miteny izy hoe no ny fantatry Daniela ozy izy fa vao izy soniny didy dia nakao amin'ny tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony ny fanandrivany Jerosalema dia mivoha. Ka intelo isan'andro nandohaditra ka nivavaka ny sotran'Andriamanitra Andriamanina izy satria fanaonatra ny taloha zany. Dia any amin'ny 1:15 any amin'izay manomboka mampiseho ny valim-bavaka. Teo zany Daniela nivavaka. Dia enoy amin'izay tia ny valim-bavaka. Dia tezitra indrina ny mpanjaka. Inona ny valim-bavaka? Fahatezerana no azony. Ny vavaka izy fa fahatezerana mpanjaka no valim-bavaka azony. Tsy arak'ilay ny eritreretiny, tsy arak'ilay ny vizavisainy, fa fahatezerana. Ary tsy vitany hoe fahatezerana fa raha mitoy ny tantara dia ny afara any an-davakiliona ny afaran'ny fiainan'ny Daniela. Zany hoe tao ariana ny vavaka be nataony ny valim-bavaka azony any an-davakiliona. Dia ozy angamby ianao eto androany, pastera, sa hoe zany dia mbola ho any an-davakiliona? Alolo hazava tsara ny resaka. Misaotra an'Andriamanitra fa eto Madagasikara tsy mba misy lavakiliona anipazana olona. Faranisy teto, mety misy nitsapaina tany ny sasany. Fa sofa tsisy zany. Fa ny zavatra atrehanao, ny zavatra lalovanao, ny zava-misy eo amin'ny fiainanao, zay ohatra ny endrikendriky zany famaizinany zany no milaza ny lavakiliona. Fa zao ny mahafinaritra. Ny olona miara-miaina amin'Andriamanitra, ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra, na dia any anatin'ny aizina indrindra, tsisy mahita azy, tsy matory amin'ny tany, tsy miomdam-bato, fa mbola misy vita foamina spesial. Halleluja. Spesial io, tsy mbola nisy an'izany ny olona natory teo amin'ny kiboliona izany afa-sy Daniela rery any. Fandriana spesial, zany hoe ny olona mahery mivavaka, ny olona miaraka amin'Andriamanitra, dia zao hoe ny olona ety ivelany ny mahita hoe olan'izany. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ninona mitranga tsy olan'izany. Tanao, ny olona ny mametraka olana. Rehefa manomboka mandalo zavatra ianao, fa ianao miaina ao anatin'ilay izy tsy mahatsapa mihitsy hoe olan'izany. Nandena mangesa an'Andriamanitra tany ambanivohitra be anankiray, dia zao nolazay ny fanahy masina tamiko. Sao mandeha ianao, vankioli asany anana, mandeha makary amin'ny anina ianao, ary ianao andeha akany io, tsy mahazo mitondra moto, tsy mahazo mitondra tomobily, hajanony ireo, mandeha tongotra. Hoanao koa zany, sao dia mbo dia voly ary zany miteny zany. Atao inona fotsiny moto, atao inona fotsiny ireo tomobily ireo. Fa n'izay no avatra, mandeha tongotra. Eny ary, lasa nandeha tongotra. Ampifaliana mihitsy ny nandehanako eny am-pandehanana, manana olana dozena hita rehetrarehetra. Pastera, fa inona ty mandeha tongotra ty? Fa izany moto, izy manan'olana. Zany efa amin'io, ao tsara mihitsy aho. Tsy manana olana mihitsy aho, mandeha tongotra. Tonga tany akodaoda anaty kininina, dia mbola ny teny indray fanamasina, esory ny kiraro iny. Esoko indray ny kiraro, dia milanja kiraro indray mandeha. Mandeha amin'izao, milanja kiraro. Zay mahita rehetrarehetra, manana olana, ohatray, iny dia ataon'ny pastera. Dia ozy izy nipino anankiray, pastera, aza manala baraka fiangonana. Za tsy manana olana, fa le olona ny manana olana. Ary matetika dia zany ny zavatra mitranga. Rehefa manomboka manendy tongolo foana ianao, tongolo mba endasinao, re olona aloha dia ho voany goty. Le olona ao ambadika tsy manana olana. Zany hoe le olana zany
dia ambolena. Fa ny tena marina ny olana tsy misy. Inona ny antony mahatonga ny tena tsy misy ny olana? Le Koritianina faharotoko fa 15. 7:50 no milaza an'izany. Ahoana ozy? Fa isaorana ne Andriamanitra zay manome atsika fandresena. Zany hoe isan'andro dia manino? Manomana fandresena foan'Andriamanitra. Tsy hoe nanome izy na hoe hanome izy, fa izy manome. Zany hoe isan'andro dia voaomana fandresena ho atsika zay rehetra mino manan'Andriamanitra, miara-mandeha amin'Andriamanitra. Misy fandresena isan'andro. Isaorana ny Andriamanitra izay manina ozy? Manome. Manambara zavatra ankehitriny zany. Raha hanome mantsy dia mbola amin'ny sainky ny fanomezana. Zany hoe mbola tsy fantatra inona zany mba omentsika ny ray aman-dreny amin'izany. Raha hoe nanome, efa lasa tamin'ny taona 3 indray zany. Efa adino ny tsirony ny henan-kisoa sy ny gisa tamin'izany. Zavatra efa lasa. Fa ozy izy hoe manome, zany hoe ao anatin'ilay fotoana eritrehanao mihitsy, eo Andriamanitra no mizara sy manome fandresena. Ary eo indrindra ny mamelona ny fanantenana. Satria mbola misy ndroany be zao. Wow. Mbola misy firy hoe? Mbola misy 2 andro. Raha ny tenin'ny Tompo tamin'ilay rivotra ranomasina zay ny safotofoto namely ny samokely, 4 andro no nitenenany ka nampitsahatra an'ilay izy. 4 andro. Minitra, sekondra. Ary zany fomba fiasan'Andriamanitra. Tsy ela fa ao anatin'ny minitra afaka miova ny tantara, ao anatin'ny sekondra afaka miova ny tantara. Tanao, sasany efa niandry fotsiny, fa niandry an'ilay talon anao, satria anao fa manonteny za tsy maintsy mahazo an'ilay talon amin'ny krismasy. Tonga ny krismasy tsy nahazo ianao. Dia manomboka miteny amin'izay ny sasany, haisy tsy nomeny Jesosy satria fantatry ny Tompo fa raha tamin'iny ianao nahazo dia ianao manko mibitabitaka be tamin'iny dia mety ny folaka ny ray ariny tongotrao. Dia ozy ny Tompo hoe aleo tsy amin'ity fotoana mibitabitaka be ty izy nomeny, fa ao anatin'ny sekondra vitsy, ora tsy apozinao, sekondra tsy apozinao, dia ahita zany voninahitr'Andriamanitra zany ianao. Ahita zany voninahitr'Andriamanitra zany ho ahy ianao. Halleloja. Noho izany, eto dia miteny amintsika rehetra hoe ny trangan-javatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao aza atao amin'ny tsorana an'Andriamanitra. Fa izany indrindra azy tokony voamaika hiazaka zanao, anompona ao an'Andriamanitra. Fa za zao miteny aminao, tsy tonga mpiny tahaka an'izao, tsy tonga lehilahin'Andriamanitra tahaka izao raha tsy misy olona niaditra, raha tsy misy olona zay tena nanaiky nampiasain'Andriamanitra tao. Tamin'ny maraina teto tamin'ny enina dia teto izy natoko fanambarana teto zany hoe io vehivavy io dia nampiasain'Andriamanitra. Satria raha mikasika ny ho amanokana, tsy hoe voateraka dia tahaka ny Jeremia dia efa hoe novidiana sy natsoina ho amin'izany asa izany. Tsia, padota, olona ratsy, olona tsy mendrika. Ary raha mieritreritra azy ianao nga maditra ny vadinao, za mbola naditra lavitra noho izy. Ary zany mbola saiko miteny foana, milaza amin'ny olona hoe niza lazainao maditra, za zao naditra lavitra, ary tena ny aina tao anatin'izany ditra izany. Fa raha tsy teo Jesosy, efa hitako ny atao hoe atany mora, atany sarotra, atany atonontonony, atany maromaro. Fa noho ny amin'ny Jesosy sy ny fanapahako hevitra
hiaraka am Jesosy niovany tantarako. Raha tokony ho any tany sarotra aty tany mpiadanana andray azy. Oh, halleluja, halleluja. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra aloha. Indraindray rehefa tena miainao anatin'le izy ianao, indraindray adino le zavatra. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra mampatsiaro antsika amin'izao akatoko ny farany taona izao. Satria nahoana nandalo zavatra maro samihafa ianao nandritra nyity taona 2024 ity. Dia mety lasa ny sainao maro noho ny vavaka, dia androany Andriamanitra mamaly izany vavaka nataonao zany. Hoe Tompo mba tena hitanao marina ave, dia omeny Tompo anao ny valiny androany. Dia misy mamaly mangataka tamin'izany fa naninona no tsy nomenao ahy tamin'ity taona ity le zavatra nangatahana taminao, dia mamaly anao ny Tompo androany. Ary zay le mahatonga hoe Andriamanitra tsy mba tara. Tsy tara zany Andriamanitra. Tonga araka ny fotoanany mihitsy izy. Alleluja. Tonga araka ny fotoanany mihitsy izy. Fa isika no tsy mandry. Tsy mandry le fotoanan'Andriamanitra. Dia lasa manaonao foana. Lasa manaonao foana. Ary ny androany ity dia miantso antsika rehetra. Amen. Ny fiainanao, ny fiainantsika dia voalazany tenin'Andriamanitra. Le zavatra rehetra rehetra dia nataon'Andriamanitra hiara-iasa ahasoa. Tsy hoe hiara-iasa hitondra loza, fa hiara-iasa ahasoa. Halleluja. Fa isika nampisy loza azy teo amboniny. Ny an'Andriamanitra soa foana, fa isika nanisy loza. Ary zay zavatra malady ambavatsika. Vao misy zavatra loza. Loza, raha tsy loza dia maty. Loza, maty, loza, maty, loza, maty, loza, maty. Zany mba tsaroantsika sy atsotsika isaky ny misy zavatra mitrango amin'ny fiainana. Misy loza, misy trosa tsy voaloha. Loza, tsy voaloha le trosa. Ny tena marina nefa, misy toe-panatakian'Andriamanitra ao anatin'io. Raha ny andohan'le vola, vita, ary azon'Andriamanitra natao, nanomenao vola amin'ny fanao azy. Fa misy toe-panatakian'Andriamanitra atao satria anao tendan-kanina loatra. Tiana ny antson'Andriamanitra, tian'Andriamanitra hivavaka sy hifatianina ianao. Dia rehefa tsy mahatakatra an'izany le toe-panatsika, dia mijanona foana ao anatin'ilay trosany fiainana. Zany hoe le zava-misy eo amin'ny fiainantsika dia nataon'Andriamanitra misy io, ary tsy misy zavatra mitranga, tsy misy zavatra tanteraka eo amin'ny fiainantsika raha tsy efa zavatra neken'Andriamanitra. Zany hoe efa nandalo tao amin'Andriamanitra, efa nangataka audience tao amin'ny tombo daholo zany zalahy mamely io, tahaka ny namelezany an'i Job. Dia nangataka izy, matoa zany mahavola izy, nisy fangatahana tao. Fa raha mbola mamely fotsiny amin'izao any tsy mahavoanao zany izy, efa namely an'i Job izy fa tsy nahavo. Fa matoa izy zany nisy fiantraikany tamin'i Job le zava-misy, dia satria nefa nahazo alalana tany amin'Andriamanitra izy hoe asio azy. Alefaso hoe. Fa zao izy tsy azo atao veloma farany. Zay ihany. Zay no ananako antoka. Ary zay ny amin'ny mampitombo finoana hoe raha mbola velona ianao, na olana manahoana, na olana manahoana, mbola misy ilay Andriamanitra ambonin'ny olana, mbola misy ilay Andriamanitra ambonin'ny aretina, mbola misy ilay Andriamanitra, raha mbola velonaina ianao. Zay no natonga an'Andriamanitra nyteny taminy, tsy azoko tiana ny ainy. Satria na ny antony, mbola manana programa tsara amin'io ao anatin'ny ady Job amin'io tonga dolo ny namana rehetrarehetra, tonga ny fianakaviana manontolo, mahafantatrao ny hoentin'ny fianakaviana fandatsana, fanakianana. Raha ohatranao zao ianao milaza lehilahy n'Andriamanitra, ary ianao tena anisan'ny olona mba ireharehan'Andriamanitra, ianao tena fa ahoana koa sy fiainanareo ohatrany tapotapoka teo raha ohatran'izao fiainanareo zao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, aleo mihitsy tsy miaraka an'izany Andriamanitra zany fa aleo tonga dia miaraka eka ozy eno, lazao ozy eno ozy.
inona marina ozy meo azy izy nizay ilay ilainy androany ozy. Tena ne dia zany zavatra tonga anatin'ny saitsika mamangy antsika satana tamin'ny ianao mbola tsy nivavaka, tamin'ny fonina mbola tsy nanompo an'Andriamanitra, fonina ianao mbola tsy niaraka tamin'ny tompo, mbola tsy tamin'izao toerana izao mba tsarovy tsara, fa tamin'izany fotoana izany ny vola mivadinao ianao no nitatana azy no mihinanao daholy, fa ianao vonoina isan'andro. Nomeny vola ianao fa vonoina isan'andro, tomany isan'andro, kotsa ny ondana isan'andro, volany fa ny areti-potonga. Inona zany? Inona ny fiadanana anatin'izany? Miaino anatina fahoriana, fangidi-piainana ohatr'izany. Fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, mandalo, andalovana fotsiny reny, tsy nijanona taona nandritra ny taona maro Joba. Raha tonga ny ady, raha tonga ny olana, raha tonga ny fitsapana, tsy nandritra ny taona maro zany, fa fantatsia tsara fa ny fiavaran'ny olona miaraka amin'Andriamanitra ianao ane zany, ianao zany. Za misaotra an'Andriamanitra dia misaotra anareo ihany koa le mpanao Facebook. Za manko tsy mitondra an'ilay compte fa ny zanako manao azy ihany. Dia mpanompon'Andriamanitra maro any ivelany ihany no midemandy amin'izao fotoana izao mba azo asaina ve ianao. Wow! Inona ny antony? Any ivelany, any alavitra be any, mahatsapa fahasoavana ny olona, mahita fotsiny ao anatin'ny telefônina, maika fa ianao manatrika eto androany, raha izany fitahina, raha izany fahasoavana zany. Teka mampeo an Jesosy ianao. Alleluia! Halleluia! Amen! Saorana ny Andriamanitra manome antsika fandresena, ary ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa azo. Tany Ambatoboinia tamin'ny 14 nanao mariazy, misy mariazy natao tany Ambatoboinia. Taratry ny fandresena zany, satria ny olona any amin'izany tanàna Ambatoboinia zany lazaina tsy mety isoratra, ary ny vehivavy mihitsy azany tsy mety. Fa isorana amin'ny tompo, nanao mariazy miara mizotra tany, ny voalohany natao tany valo, tokantrano valo no amasinina. Nandeha indray mariazy faharoa, firy izy teo, toatra 110 angambany. Dia mariazy fahatelo tamin'ity décembre ity, tamin'ny 14 nandeha tany, nanamasina mariazy. Fa isorako an'Andriamanitra lehibe, fa tena resy le devoly eo amin'ny tanàna Ambatoboinia. Mama zay anisan'ny tena nikelaina nanokatra an'izany asa izany, ary tena hoe tao am-pony ny asan'Andriamanitra. Ary zay no natonga azy nametraka mihitsy hoe kokobe, ianao anisan'ny tokony nandraikitra manara-maso an'io asa io. Alleluia! Hatrany madiro valany zao efa feno asan'Andriamanitra. Toerana izay tena misy fahamaizina an'izany. Fa no ny herin'i Jesosy, no ny herin'i Jesosy. Tiako lazaina aminao dia zao, misy ny seho tena hoe mahery eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa mbola mahery lavitra noho izany. Io Andriamanitra zay resahako aminao io, raha izy no ametrahanao ny fiainanao, raha izy no arahanao, raha izy no safidianao, tsy ho resy zany ianao. Zay mantsy natonga ny Josoa nametraka tsara hoe safidianareo an'io, satria mbola afaka ianao manko olombelona, mbola afaka misafidy ianao. Fa androany amin'ny taonanao hoe raha hisafidy ihany ianao, misafidiana hiaraka amin'Andriamanitra. Fa ny miaraka amin'Andriamanitra no fiainana tsara indrindra raha mbola eto ambonin'ity tany ity. Halleluia! Josoa 4:15. Raha tsy sitrakareo izy ny anompo an'i Jehova, dia vidinareo an'io zay ho tomponareo. Afaka misafidy zany ny olona hoe iza no hotompoiny, hifarana zao ny taona, hisafidy hiaraka amin'izy ianao.
isafidy Alakamisy ianao. Enona ianao mpanaraka fandarana io azy. Mety hatramin'izay ianao ngamba dia variana atao foana. Fa amin'ity mandeha ty miantso anao tongava eto amin'ity toerana ity. Fahasoavana be no raisinao eto amin'ity toerana ity raha marana ny taona ihany. Aleo mamarana ny taona eo amin'ilay mamelona anao. Sy le mahavelona anao. Sy le manana programa tsara ho an'ny fiainanao. Ny fianakaviana tsy manana programa tsara amin'ny fiainanao fa tsy nikika anao hoe mba me 250 aloha. Ikika anao ny fantatry ny fianakaviana. Fa raha ho amin'i Jesosy ianao, zay anananao ho ampitombony, zay anananao ho ampitombony, ho atsarainy, ho atsarainy, ho atsarainy hatrany. Tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra. Tsy asan'ny olona zany fa asan'Andriamanitra. Ka raha marana ny taona eo tongotry ny tompo ihany mahatsara azy. Faharoa, tena mampalahelo any ery havany indraindray ny ataon'ny fiangonana. Rehefa tonga le ady, tonga le olana, fantany fa misy pastera lehilahy mahery, vehivavy mahery. Pastera! Tambelaka! Mivany olana, no tahina izy, no asoavina izy, tsy mba misy namerinantso mihitsy. Le pastero nivaly olana. Pastero mpandresy nandray 50 millions androany. Fa miafina andray ary ny ataony. Pastera vi, idio trano io, idio trano io. Rehefa tonga ny zavatra sarotra, fantatsika hoe misy mpanompon'Andriamanitra. Ary ilaina ny mpanompon'Andriamanitra. Ilaina sa tsy ilaina ny mpanompon'Andriamanitra? Za miteny aminao, rehefa nitoroteny tao amin'ny fiangonana anankiray, fiangonana zokiny. Dia tao anatin'ny toroteny izay natao dia nanantona ilay lehibe ny distrika. Dia nampiantso atany an-tranony izy. Dia inona ny zatra nataony? Paseho vavaka atozy izy, mila vavaka sy tsodrana avy aminao ato. Mbola tsy nandray toroteny, zay ny antony nidirako am-piangonana. Mbola tsy nahay ny toroteny ohatran'ny toroteny nataonao ao izy. Efa tena maro, taona maro ny vavako. Fa tena namangy Andriamanitra. Natsony tany vavaka tao amin'ny tokantrano. Dia zao mampalahelo, le olona indraindray, le olona tsy mivavaka ohatr'izany mahalala ny ataony. Fa le olona zay efa nandray fahasoavana, olona efa voan'ny kansera, sitrany, ohatinona ny tokony nanaovana zany fitsapony zany. Le olona efa tena izy mivotony kibony, sitrana, efa tokony ho any an-dava, ho didina, sitrana. Tonga ny fotoana. Ary misy mihitsy ny fotoana efa mba natokana. Atserovana zany manokana. Fa izy nga hitanao eo any amin'ny fianakaviana. Fianakaviana zay tsy mivavaka azy indray maraina akory. Efa niandry ny hafatesana. Dia le olombelona mampalahelo. Misy tantara anankiray ity, tantara marina. Narary le rahalahy. Dia tsy maintsy ho didina izy. Efa tena fijery azy amin'ny olombelona dia efa maty io. Fa raha voadidy anefa izy, afaka no sitrana. Dia nentina nakany amin'ny hôpitaly, miala nenina satria efa tena mba vahoana. Efa tonga tany amin'ny hôpitaly, dia niteny le marary hoe didio dokotera. Fa vao sitrana dia ho alohako ny vola. Satria le olona tsisy mety mandoha vola, fianakaviana tsisy mety manampy. Dia hozy izy le dokotera, ndao fa mahita hevitra ho didiko anao hozy izy. Dia nididina. Rehefa voadidy, dia ndao fa ho afeniko anao hozy izy. Dia omeo any numéro telefônina fianakaviananao. Dia nomena, dia natsony. Ianao fianakavianany ihany na tongava aty amin'ny hôpitaly fa maty izy. Miazakazaka daholo fianakaviana. Na olona niala tany amin'ny asany mihitsy nangata. Andeha fa maty izy. Nrotoroto. Tonga teo an-trano dokotera. Aiza le razana? Izy alohan'ny nahafatesana, be lehibe ny fikarakarana natao azy. Ity ny facture. Ka alohan'ny amoahana ny razana, aloha avy ty voly ty.
vetivety eo voaloha le vola. Fa naninona ny voaloha le vola satria maty izy. Faly ny olona rehefa maty dia vonina andoha vola ny olona rehefa maty. Zany ihany itenenako ny fiangonana mihitsy raha tia ahy ianao za zao velo zao amin'ny nona omby. Fa raha za rehefa mitsotra ery amono omby 5 ianareo, iza ny mihinana andreo, za tsy mihinana voan-kakena anankiray azy. Nefa noho ny amiko no aminona andreo. Raha tia ahy ianao zao velo zao ah, alefaso. Fa zao amin'ny mahafantatra ny fitiavana. Fa rehefa maty ah, na tsy asina lamba azy, ataovy amin'ny tanimbomanga dia totofo eo dia vita. Tsisy olona an'izany. Fa rehefa voazaranao dia mbola velona, vitako any aminao koa ny tsodrandrerana napetraka tato anatitra. Zay le fahasoavana zay, ary zay no andrasantsika zay, ary indrindra izay no anetanako atsika ihany koa. Amen. Tsy hoe sanatry ny vava tsy ho amin'izany mihitsy mako zay aloha, zay zany aloha tsy ho faty alohanao zany mihitsy. Zany dia lazaiko aminao, tsy ho faty alohanao zany mihitsy zay, satria zay natao mpamoaka faty. Alléluia. Miala tsiny papa sy mama fa ohatrany any an-tranoko mihitsy ahy, ohatrany eo amin'ny fiangonako mihitsy any miresaka andro hafa tsy mieritreritra hoe Androndrakely. Alléluia. Tiako mba voaray anareo tsara ny hazava-dehibe an'izany hoe mpanompon'Andriamanitra zany. Izao fahavelomana zao no ataovy zay azony tanana ho atao. Fa tsy hoe sanatry ny vavaka hoe fa misy izy iny ohatra le any fitantarana ry amin'ny hitako any izy dia olomanga nefa teo tamin'ny fotoana ny fahavelomana tsy olo-maitso ny firenena izy. Fa rehefa maty fa olomanga ny firenena izy. Sika zanak'Andriamanitra mila miala amin'izany toetra zany. Fa tsy fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany fiainana zany. Fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, izao fahavelomana zao, ny fampizarana ny atao hoe fitiavana. Amen. Izao fahavelomana zao. Dia nampomebe misy tantara nisy hitako mihitsy, isan'andro miaty foana izy, mivady miaty foana, alika maty dia hozoniny le vadiny, matesa faingana, maty koa le anankiray. Dia mba fantatrao ny nataon'le anankiray mpanozonozona, alefa anaraka anay. Nefa izy nanozo matesa faingana aza vanina be dia be ny ozy nataony, matapoka tokoa le anankiray. Dia lozanao sady ve zay, zany hoe misy ozona mbola tsy vita ny angambany. Izao mbola velona zao. Ho atsika mpiray tapo, ho atsika mpianakavy, ho atsika mpiray finoana, izao mbola velona zao, izao ny fanehoana fitiavana. Izao ny fanehoana fitiavana. Izao ny fanehoana fitiavana. Ifarana ny taona izao. Dia efa misy miketikety rambazany tahiny tompo anatin'ny tondroany ity, anao be mihitsy aho, fa za miteny aminao, aza miandry an'izany, zay ho atananao atao. Fa izany ny tena tadiavin'Andriamanitra hoe ianao miainga amin'izay zava-misy eo ampelantananao, ganagana misy eo, zany atao, akony misy eo, zany atao, aza miandry. Fa zay misy eo aminao, ataovy zany ho fanehoana fitiavana. Alléluia. Amen. Za tena anisan'ny teny an'izany mihitsy aho, hoe za raha tianareo aho dia zao velona zao mihitsy asehoany fitiavana. Fa rehefa maty ianao, io ny firy moa maty ny dakana avangana isinamaly, ny tsongona avangana isinamaly, tsongo-indrono nataonao ateo fa ataoko indimy rehefa mitsangana eto aho. Tsisy namaly.
fa zao mbola velona zao raha izao ianao mamafy soa raha izao anao manao soa lazaiko marina aminao mikararana ary zany indrindra no andrasantsika amin'ny vavany retompon'Andriamanitra ireto amin'ny alahady izao eto amin'ity toerana ity misy zavatra andrasantsika eto kanefa alohan'izany aoka tsy ho titena ka dia alefasy indray 2025 alefasy papa fa fantatrao ny olona manao an'izany foana 4 dia tsy atao many eo aoriana fa fa ny olona jereo reny vazaha reny ke tsy manam-bola noho ianao taova amainina vazaha tsy manam-bola noho ianao zany fa ny olana ianao manandratra azy patron ny tena marina ianao ny patron fa tsisy izy vahiny eto an-tanàna koa izy ny patron eto fianao ny patron eto an-tanàna fianao lasa manambany teny patron dia mizesta koa izy amin'izay fotoana izay 500 mbany aposiny voana azy 500 dia lasa patron izy aza manaiky an'izany ianao ovay ny toetsaina ovay ny fiainana ka manomboka androany andaotsika iova alleloia iovitsika manomboka androany amen aneo fitiavana andreto ray aman-drendreto sady efa miditra ao anaty filazana sady azany hoe amin'ny alahady zao dia engane tsy hoany amin'ny toerana maro samihafa no ahitana anao fa eto amin'ity toerana ity faharoa atao fady anao ny asain'ny olona rehefa voalohany taona atao fantany fa olona miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao atao fantany fa zanak'Andriamanitra ianao atao fantany fa olona miaraka mandeha amin'Andriamanitra ianao noho zany tsy maintsy eo anatreh'Andriamanitra ianao vao miditra amin'ny taona vaovao alahady voalohany eo anatreha amin'ny tompony ahitana anao sy ny ankonanao satria nany antony tsy misy afaka manampy anao afa-tsy Andriamanitra rery ihany amin'iny taona iny ka raha mino an'izany ianao fa hanampy anao Andriamanitra amin'iny taona iny amin'ny alahady zao tsy maintsy tonga eto ianao fa zay rehetra tsy mino an'izany manasa anao mba tsy ho avy eto zay tsy mino an'izany dia manasa anao mba tsy ho tonga eto fa raha mino ianao fa hanampy anao Andriamanitra amin'iny taona iny tsy maintsy tonga eto ianao amin'ny alahady halleloia faharoa ny fahatongavanao eto dia tsy miaraka amin'ny tanam-polo fa neo fitiavana ny ray aman-dreny isika zay sola lohalitra ny fona ho atsika azadiny fa nisy fifonana be nandeha tany matoy anao tonga eo nataon'ireo ray aman-dreny ireo tsy voaton'ny ny vavany ny anaranao fa le fanatao anatiny no nangataka tamin'Andriamanitra mba hahafahanao ho tonga amin'izao toerana izao rariny hitsiny raha ohatra ka mba aneo fitiavana azy ireo isika zany saty zany halleloia zay faly amin'izany ihany ny tonga eto fa zay tsy faly an'izany afaka tsy tonga ianao misy ke ny olona dia marary saina ahoana tonga amin'ny teny hoe marary saina loza amin'ny manisany tomobile amin'ny pastera fotsiny ray telo ambaraky ny efa tsy manana mbola lasa orera foana 5 marary saina tsy zany nge ny atson'Andriamanitra anao hoe atsoka ianao mba hanisan'ny tomobile amin'ny pastera fa ny atson'Andriamanitra anao misy antony ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra ho fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra amen
ka amin'ny alady zao ho avy ianao sa tsy ho avy zay ho avy miteka mafy joro vavolombelona aminareo a zay zao amin'ny 11 no avy eto haka nitsodrano amin'ny 11 fa izay mivady a dia nanao sakrifisy mihitsy hoe atramin'ny zanaka iara-panahy any ambany volo indrindra ohatinay ho tonga eto ho batainay ho avy eto dia fa nataonay ny filazana rehetrarehetra hoe amin'ity ndray mandeha ity a izay mivady ny atoka ny fre rehetrarehetra satria nahoana zava-dehibe loatra ny tsodrano ka tsy tianay ny mpininay tsisy tsy ho tahiny zany million maromaro lany ao anatin'izany fa tsy maninona raha izay no andraisan'ny olona fitahiny dia hatrany ambany vohatra indrindra ataoviny komandinareo soratiny anaranao firy ianareo zay aty ananina super anankiroa zay ary ananina tonga dia karavanina be mihitsy ho avy eto ny olona alleloia hoentina eto ny olona tsy manao kapa mba azo kiraro satria nitsodrana avao amin'ireo ray aman-drenireo zay noraisinay zay zao moa anisan'ny génération 90 fa tamin'izany nanomboka ny taona 7,700 za manokana aloha misaotra an'Andriamanitra tsy mbola nahita an'izay fiangonan'olona hafa ary tsy mbola naniry fiangonan'olona hafa ary tsy mbola nieritreritra hamangy fiangonan'olona hafa fa tao arinan'izy mivady ireo foana naiza nisy azy ireo tao foana tsisy fotoana tsy natao ary ny tsy velako tao mihitsy na tonga toy izao fa be dia be ny ala tao lasa mpivarotra brokatera ny aratsy ny fiainany ny apotika ny fiainany fa za tsy niala tao tsy hoe migorisagorisa le fiainana miaraka amin'zareo mafy ny be dia be ny zavatra atrehany be dia be ny zavatra lalovany fa zao mivoaka mpandresy foana ianao amin'ny alalan'ny tsodrano zay ataony izy mivady reo halleloia amarin'Andriamanitra ny teny zay aloka ny vavany dia manino mivoaka mpandresy foana ianao ary zay no anasako atsika anetanako atsika ho avy dia tsy mitanam-polo fa asehoy azy raha mieritreritra elo dia mba ilay fisaretsaina ohatran'le zalaly nyresako teo hoe maty dia sanatry ny vava ve tsisy ho azy zany ary efa nambarako teo fa zay tsy ho fahateloanareo zany mihitsy mbola mafisiko zany pastera ve tsy mahateloanareo zany miandro ny fiavian'ny tompo satria zay tsy miandro fahafatesana eto fa miandro an'i Jesosy eto dia izay namanay rehetrarehetra toraka izany koa ianao alleloia amena dia zao misy fandaminana maka efa natao amin'ny Alahady io fa misy fandaminana natao dia manaraka le fandaminana napetraka zay mpiara-miasa zany isika manaraka tsara ny toromarika napetraky ny chef de groupe tsika dia anareo chef de groupe rehetrarehetra androany amin'ny ray ho fanomanana an'le fotoana amin'ny herin'ny androany mba ho masaka tsara mba ho matsiro tsara ao amin'ny trano madame lala amin'ny ray chef de groupe mpiara-miasa rehetrarehetra miketika ny fanamasahana fotoana amin'ny herin'ny androany atao masaka be mihitsy ny fotoana amin'ny herin'ny androany satria izy tsodrano revitrevitra ilatsaka amin'ny fotoana io halleloia ho anareo groupe 1 ka hatramin'ny groupe 10 eno tsara groupe 1 ka hatramin'ny groupe 10 fataro zany groupe firy ianao fa raha tafiditra ao anatin'ilay groupe 1 ianao 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatramin'ny 10 dia amin'ny Alahady zany miditra amin'ny enin'ora maraina ianareo ao
ho anareo a groupe 11 hatramin'ny 20 zany hoe 11 12 13 14 hatramin'ny 20 ianareo ndray a miditra ny 4 ora amin'ny heriny androany aza manao hoe za angalam-pihinanare amin'ny henina ka fa tsy maninona raha tonga ianao amin'ny henina fa tsy miala eo anao ny amin'ny 4 mety azo atao zay hoe za efa zatra miditra amin'ny heninako za ve ho amin'ny 4 ndray dia tonga avy amin'ny henina fa rehefa tonga ny torina ho amin'ny 4 tsy miala eo ianao fa vao miala eo anao dia manota satria tsy manaraka toromaritra zany nge nafaty be dehibe zanak'izay tsy manaraka toromaritra zay le ny amin'iny fahatelo a ho an'ireo rehetrarehetra izay tsy tafiditra ao anatin'ilay gropy dia mety eritreritry eo dia izay zany ahoana ianareo rehetrarehetra ireny ray tompoko a amin'ny 10 ora tonga eto daholo ianareo zay tsy ao anatin'ilay gropy zany voalazako teo dia amin'ny 10 ora eto daholo indray ianareo mampiseho a eo anatren'Andriamanitra fa misy olon'Andriamanitra novidian'Andriamanitra natsoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izy mivady a amin'ny 10 ora eto amin'ny toerana ity amenna hoe alleluia zany satsy zany fe amenna za mino fa tena hafana dia hafana fotoana amin'ny alahady io a raha izao fijeriko anareo zao a raha izao fahitako anareo zao a raha nifandrenesako ny amenna sy alleluia anareo a dia zao raha nanao fombafomba ianao hatramin'izay ny RHEFI sy raha ty any RHEFI zany ve mba tena fitiavanao ovay zany ovay zany le tena mba mahakasika anao mihitsy atao ohatrina le mahakasika anao rehefa le mangamanga ny voakasikasika mihitsy ianao ka satria fahasoavana ifandray amin'ilay tsodrano antsika le anim-pioetintsika amin'io ifandraisantsika amin'ilay tsodrano dia asadino fa anisany nanovan'ny fiainan'ilay atsoina hoe kaina olona asa olon-doza olona mahantra olona enjehan'ny olona foana ny fanaovany kototo tamin'ny fanomezana fa natonga ny Abela nakasitrahana manokana dia ny fanomezana nataony ka engany mba ho anisan'ny olona kasitrahana manokana ianareo tonga eto amin'ny toeran'ity androany ary ho aseho antsika ho porofotsika eto zany amin'ny alahady zao eto amin'ny toeran'ity fa ny zavatra rehetra tena ataon'Andriamanitra iara-iasa asoa ho an'izay tya azakivy ianao azaketraka ianao raha misy zavatra ohatrany tena hitanao mitambesatra amin'ny fiainanao fa zao lazaiko aminao ao anatin'ny 2 andro ao anatin'ny segondra vitsy hiteny ny tompo manao hoe mangina mitsara mangina mitsara mangina mitsara dia hitsahatra io ka ho tony tsara ny fiainanao mino an'izany ve ianao fa nijoro vavolombelona anareo fa zange tsy napoziko mihitsy nanako moto voalohany tsy manam-bola fa manana finoana ny olona tsy manam-bola fa manam-pinoana afaka no lasa lavitra halleloia tsy nanam-bola fa manana finoana olona tsy nieritreretiko olona tsy niresahana indray maraina no miantso paster alaivo ny moto anareo fa sahirana mihitsy ny ankizy mampiritrano atsoy moto tamin'ny ahoana moto taiza izay anao tsy nandona ariary ary tamin'izany niakatra ianao tongany ianao tsy vitany mena moto fa mbola mena ronono tsy voatery mividy fa mila manana finoana ao anatin'ny 2 andro afaka mbola hanovany tantaram-piainanao Andriamanitra mbola afaka hanovany tantaram-piainanao Andriamanitra ary na dia tsy zany azy araky ny tenin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego zao ny tenin'izy telo mirahalahy manao hoe na dia tsy zany azy ka tsy hamonjy anay azy Andriamanitra izahay tsy ala aminy izay tsy hivaty aminy izay hiaraka aminy foana na dia tsy zany azy na dia tsy hamonjy anay azy izy zany hoe na dia tsy zavatra hitranga azy ao anatin'ny 2 andro satria ozy ny tompo hoe vao miandony taona
no anomezako azy an'ity fa tsy ty taona ity mihitsy fa ty taona efaikatony aloha tsy meko azy amin'ity fa ty efaikatony fa vao mity ny taona ho raisinao zany amena raha mino an'izany ianao dia te tanana mafy an'Andriamanitra raha nisotro ny mangidy ianao tamin'ity taona ity fa nisy mamotry ny sotronao fa tsy tadidinao zay manko le olana le mangidy ny tadidy fa le mamy tsy tadidy fazadino fa tamin'ity taona ity maro nefa nampandalovan'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao nisy mangidy tao misy matsatso tao misy masira tao nisy nafinahitra tao tena nisy nahasoso tao tao e aloha lazaina marina nisy satsy nisy zany tena nisy zany kanefa izay le antsoina hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa ny azo antoka ny fiafarany ho faranako ny tenin'Andriamanitra mino fa voarainao hatramin'ny filazana ny antony dia zao tiako hoe tanina daholo mihitsy ny olona rehetra na ny mpanaraka any amin'ny fandarana rehetrarehetra tiako hoe tanina ho avy eto amin'ity toerana ity irodorodo ahatsapa ny hazava-dehibe an'izany hoe fotoan-dehibe miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny vehivavin'Andriamanitra izany amen dia engany mba tsy hoe ny olona tonga fa ianao indray ny tsy ho tonga fa isika rehetra hiaraka amin'ny voninahitra anotrona ny fotoana io marina sa tsy marina hiara hitsangantsika tompoko hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra foy izay raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavanao sy ny fitahinao nomenao anay izany teny izany mba hahafahanay misaitsaina sy mieritreritra tokoa fa ny zavatra rehetra dia nataonao mifamaofao eo amin'ny fiainanay mba hahasoa anay ahatsara anay tsy ho loza ho anay izany fa nataonao misy zany mba hahasoa sy hahatsara ny fiainanay ary izany indrindra ny mbola antony havelomanay ary mbola hijoroanay eo anatrenao mandraka androany eto amin'ity toeran'ity izao dia noho izany fahasoavanao zany ka matoky izay ary mino izay fa na inona valim-bavaka efa nataonao tao amin'ny fiainanay ary na inona valim-bavaka mbola tsy nataonao tamin'ny fiainanay dia indreto izay manamafy fa ho anao izay hiaraka aminao izay anompo anao izay tsy hisaraka aminao izay na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana dia ho mpanomponao hatrany izay misaotra tompo ianao miazona anay amin'ilay tanam-pitiavanao ianao miazona anay amin'ilay fitiavana mahery ao anatinao ary ndreto ny fiangonanao atolotra eo am-pelantananao zay rehetra tonga eto androany ao anatin'ny aretina ao anatin'ny olana amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao famaranako ny tenin'Andriamanitra izao didiko ny aretina didiko ny rofy hiara amin'ny anaran'i Jesosy ary didiko ny fanasitranana ho tonga amin'ny fiainanao ho raisinao amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona olana ady atrehanao zay kampitanonitra sy akivy ianao amin'ny anaran'i Jesosy hivadika fahagagana ho anao zany hivadika fahagagana ho anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ho voninahitra Andriamanitra misaotra tompo voninahitra ho anao fiadanana ho an'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy amen asioteka marobe orakoraka marobe ho an'i Jesosy samiara-maka ny toerana tompoko iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra vetrany isika ho anareo zay tokony hitondra ny ampahafolo-karena zay nitahin'Andriamanitra anareo dia mandroso ty anoloana fa ny fanatitra fanao tsy mahazatra tatazana eny toerana tonga dia mandroso isika ao anatin'izany reto namana mpitarika veterany reto mbola hiderany tompo hiaraka amintsika zareo hidera tsika koa hidera mandroso any tompoko mandroso
tananao zao fiagonany izao tanana mahery ho amin'ny rehetra misaotra rilay izy atr'izay atr'izay ko mandrakizay mandrakizay manana hevitra hiverana anay ianao ny hevitra zay hitondranao anay dia hiafara amin'ny tsara indrindra lay mahasoa lay mamety ny fiainanay misaotra tompo misaotra tompo matoky anao Andriamanitra izahay zay miasa tokoa eo aminay misaotra Jesosy eo
andriamanitro tsara aminay ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny filazana izay amafisiko amintsika rehetra zany a eno tsara. Rapitso alatsinainy amin'ny eninory araka ny efa fanaontsika dia nomentsika anarana hoe herinandro magaga izy io amin'ny enina ka hatramin'ny fito. Ka rapitso alatsinainy zany zao a no fotoan-dehibe anaovantsika vavaka amin'ny herinandro io ho famaranana ny herinandro amin'ity taona 2024 dia avintsika ity. Kanefa ihany koa amin'ny alatsinainy anaovantsika vavaka ho fanomanana ny fandraisana ny taona 2024 ary indrindraindrindra ho fandraisana an'ilay fotoan-dehibe ny alahady izay fanambara tamintsika teo a fotoana hijoroana eto a hitondrana hitsodrano sy amitsorana teny ho anareo fiangonana. Sarotra nge riavana malala raha maolona ny olona ny hijoro eto hoe hitondra tsodrano tika le hoe tsodrano mantsy a dia hoe iny mihitsy no hitondran'Andriamanitra fiainanao sy ny hoe hamotsitra teny hoe iny mihitsy no ho ataony tompo tanteraka aminao. Sarotra ny hijoro eto kanefa matokony tompo izahay izay niantso anay ho amin'izao asa lehibe entina manompo an'Andriamanitra izao fa izay teny ambarana eto na tsodrano na teny avotsitra ho ataony tompo tanteraka aminareo hiantoka fiainanareo amin'ny taona vaovao 2024 ka dia to amin'ny havana lazao ny olo-patatrao ho avy eto anareo. Amen na amen na izay vohomana ho amin'ny enina miditra dia amin'ny enina, zay amin'ny valo dia amin'ny valo, zay amin'ny folo dia amin'ny folo. Zay zany filazana anankiray. Safady le amin'ny enina safady diso teny a miditra amin'ny enitsika dia mirava amin'ny fito. Fa ny talata kosa tsy misy fotoana eto fa ny talata raika amin'ny 30 volana décembre ifo alarobia voalohany volana janoary dia anao vavaka firetatoroeto isika. Raha marana taona ihany ianao tsy aleo efa mankety tompoko, ary andray ny taona vaovao ihany ianao tsy aleo hoe miaraka eto isika, fa tsy sanatria amarana taona anao dia nirenireny rose eny Analakely hatrany Mahamasina tsy aleo efa mankety tompoko. Sa tsy zany ve samy mifampitaona mankety isika na tsy miarana trano tsy aleo efa mankety tany na miperaperaka amin'ny ovelambelany eo azy aty amin'ny toerana misy ny tranona misy an'Andriamanitra. Fa ny Alakamisy kosa io zany fotoam-pivavahana voalohany iarahantsika manatanteraka eto Alakamisy faharoa ny volana janoary taona 2024 dia ilay nambarako teo a Alahady fadimy volana janoary lay tsodrano sy lay famitsorana teny tanterana eto a tongava tsara daholo a tsika rehetra. Zay zany tompoko no filazana apetrako amintsika fa dia misaotra ny Andriamanitra isika vita somatsara ny fotoana ny arantsika teto a zao azy mielo ny teny isarantsika satria amin'ny 12 tsika mbola hanao fotoan-dehibe hiaraka mpanompon'ny Andriamanitra sy ny amin'ny roa mbola tahaka izany ihany koa dia andeontsika hitsangana dia hivavaka ho an'ny fotoana amin'ny alahady herinandroany io. Laha zao daholo izay tenao anatin'ny fonao hoe inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao amin'io alahady fadimy volana janoary io. Toeriny dia volo mety anakatsakana roay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misy zao ny olona sasany tamintsika za matsy pastera tsy eo fa andeha ho any amin'ny faritany fa misy mariazy ny havanay a any dia hoy aho hoe zava-dehibe ny mariazy ny havanareo fa so dia tokony hamonjy le tsodrano ianao. Zava-dehibe ny nanatreanao any fa inona re ny zavatra mety horaisinao any fa raha monjy le tsodrano ianao inona re zavatra mety hitranga aminao hoe mampisafidy anao Andriamanitra. Eo izy verevitra Jesosy ahoana re zany nataoko, ahoana re zany nataoko, dia ianao sa manapa-kevitra hoe ahoana zany nataonao fa raha taka zava-dehibe fotoana tsodrano io, zava-dehibe io. Sa tsy zany ve ka aza manao fotoana hoe ho any ambanivohitra izahay
na andeho ary zahay misy fivoriam-pianakaviana tsy azonay lozana amin'io say no andinika ny zavatra ho ataonay amin'ny taona vaovao iny dinio so de tetika ny devoly tsy andraisanao fahasoavana andahorytsika hiaraka atsagana hivavaka ho an'ny fotoan-dehibe amin'ny 15 volana janoary io ajakany tananao da andao hivavaka isika misotranao zahay Andriamanitra fa lehibe tena lehibe ianao mino zahay fa mamindra fo aminay ianao ary maneho fahasoavana lehibe ho anay ianao ka atratra ny farantaona 420 zahay ary atratra ihany koa ny taona vaovao 520 indrindra fa atratra ny 15 volana janoary ho avy io zahay zay andraisanay tsodrano lehibe zay avany aminao asainao eto amin'ny mpanomponao Tompoandriamanitra apetraka ampilatananao io fotoan-dehibe io tsy ho azo tsampony izahay tsy voelingeliny izahay fa ho toka eto ary dia andray fahasoavana tokoa andray fahasoavana tokoa tsara ianao Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra mpanao ny tsara ianao ka dia misaotra tompo misaotra ny ran Jesosy ho fiarovana ho anay rehetra amin'ny ho andro 15 volana janoary io itsororika avy any an-danitra ny tanana mahery tondra fahasoavana lehibe ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirary soantsika rehetra farana fotoana zay mbola tokony mijanona tonga dia ampandrosoy ny olona ao ivelany tsy fanina lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny pejy RHEFI misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao ka ity misy filazana lehibe zay ambarako aminareo ary anotanako anareo isam-batan'olona raha sitrapon'Andriamanitra dia ny Alahady 15 ny volana janoary taona 520 dia isy fotoana lehibe tena lehibe indrindra ho tanterahana eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely Alahady 15 ny volana janoary misy ny fidirana voalohany amin'ny enin'ora misy fidirana faharoa amin'ny valora ary misy fidirana fahatelo amin'ny folora inona moa zany no atao amin'ny ho andro io hitondra tsodrano ho anareo izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay amotsitra teny ho andreo olona zay ho avy amonjy ny fotoan-dehibe io izay mivady amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay raha ny voalazan'ny baiboly moa no jereny sy ny tantarany tsodrano dia manana ny lanjany lehibe tokoa ny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra ataona ray aman-dreny am-panahy inonay fa tena hiantoka ny fiainanareo amin'ny taona vaovao 520 ny tsodrano zay ataonay ho anareo na ny teny avotsitray ho anareo no sandrindra dia manentana anareo rehetra ny tenako tsy anao ihany zay mahita sy mandray ahy tsy anao ihany no avy amin'ny ho andro Alahady 15 volana janoary taona 520 fa eto ny ankonanao eto ny fianakavianao eto zay olo-patatrao rehetra misy fomba fitetika malagasy hoe ny valala tsy miromandry ambavady no zany tongava tompoko tongava averiko indray Alahady 15 volana janoary taona 520 fidirana voalohany manomboka amin'ny enina fidirana faharoa manomboka amin'ny valo fidirana fahatelo manomboka amin'ny folora ka anjaranao ny misafidiny amin'ny fotoana sy ny ora mamety anao tompoko zay tompoko fa dia mirary fahasoavan'Andriamanitra lehibe ho aminareo tokoa ary itsipatry ane tantaram-piainanareo aorian'io tsodrano lehibe sy teny avotsitra io ho amintsika rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amen